Rivo-doza misa efatra eo no voavinavina fa andalo eto amintsika amin'ny ity vaninandro ny fahavaratra ho avy ity. Fantatra io nandritra ny fandalovanay teny anivon'ny sampana mpamantatra n'izay toetr'andro izay any atalata fa 14 ny volana novambra taona 2024 lasa teo. Efa tafiditra ao anatin'ny vampitona ny rivo-doza na ilay antsoina hoe saison cyclonique ihany koa isika ankehitriny ho iatrany izy ireo. Manoloana izay rivo-doza izay dia efa misy ihany koa ireo fepetra tokony arahana. Ny atsika eto Madagasikara zany amin'ny zone tropika zany tena fa hoe ao anatin'ny saison cyclonique atsika zao satria manomboka amin'ny novambra ka hatramin'ny avril. Ka raha eto Madagasikara isan-taona zany mahazo cyclone atsika andalovan'ny cyclone na rivo-doza eo amin'ny efatra io. Zany mety ho 10 mety ho 9 fa na koa mety ho 3 ohatran'ny taona vitsivitsy lasa zay tsisy nandalo. Ka raha ritsika zany tsisy andalo amangy atsika eto cyclone fa miefatra izy en général. Fa io zany cyclone be da be rantany manana anarana A jusqu'à Z zany io zany. Ka io zany efa misy tompony andraikitra mandraikitra momba an'izay ao ny service météo ato aminay sy miaraka amin'ny BNGRC tsy maintsy misy fampiomanana atsika mialoha zany rehefa manakaikaiky ny atongavany dia tena hoe raha lazaina hoe za mafisina ny tafitrano tokony manomboko mandratsandratsana le vodihazo le ravoravokazo regny satria reny plus le hazo zany mivelatra be moramora amin'ny cyclone zay ny manara azy. Voalaza fa anisan'ny firenena matetika andalovan'izay rivo-doza izay raha i Madagasikara ka miteraka fahasimbana foto-drafitrasa maro mihitsy azy izany matetika koa tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany no azo atao manomboka izao.